MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez Uprime. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. Uprime manolotra ho anao ny Vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Miakatra voefatreny caution tsy maintsy alohan'ireo izay rotsaka hovidiana solom-bavam-bahoaka raha mitany taona 2024. Ny gouvernemanta no nanapaka ary midika izany fa tsy mahaleo tena ny CENI. Ahina iamafy ny kolokolo sy ny fanaparam-pahefana ataon'ireo Holandy amin'ny fividianana solom-bavam-bahoaka ho avy manoloana ny fampiakarana ny caution. Tsy vonona amin'ny fanatanterahana ny tetika asa sahofika amin'ny karanangovo ny fanjakana amin'izao fotoana izao, tsy tantaratra ny continuité de l'État amin'ny fanjakana malagasy izay ankehitriny vao hiverina ifampiresaka amin'ny vondrona neo anatanteraka ny tetika azy. Tsy mbola mipetraka ny zoara syndikaly ho ny solidarité syndicale de Madagascar androany, mbola manjaka ihany koa ny fanaovana antsojay amin'ireo mpitarika syndicat. Anivelany lasa nanoro-ponenana ny Rafa, tanàny iray manamorona ny faritanin'i Ezipta ny Antsasamanila ny roaponina ny tsoponenana, vokatry ny ady teo amin'ny Israel sy Hamas amin'izao fotoana izao. Ny antsiprian'izay. Finaritra tomboklasia tombovavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny dialekty tena ny araba ary manasa anao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany matoa an-datsoratra avetrany nondeha anokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Nanapaka ny gouvernemanta ary nampiakatra voefatra ny caution tsy maintsy alohan'ireo izay rotsaka hovidiana solom-bavam-bahoaka raha mitata amin'ny taona 2024 ny gouvernemanta no nanapaka ary midika izany fa tsy mahaleo tena ny CENI eo anatrehan'izay. Matoa an-datsoratra. Raha toa ka dia mitapitrisa ariary ny antobola rotsaka ireo kandida ho fidinina solom-bavam-bahoaka 5 taona lasa izay dia nakarina avoefatra eny zany ho an'ny fifidianana ho avy izao. Nivoaka ny fampiantsoana ny mpifidy ary noferan'ny gouvernemanta ho 20 tapitrisa ariary ny caution ho an'ny fifidianana solom-bavam-bahoaka. Raha tsy hivina 10 tapitrisa ariary ny tolo-kevitra avy amin'ny CENI nalefa tany amin'ny gouvernemanta mahakasika ny fampiakarana io caution io, ka izao nampiakariny gouvernemanta ho 20 tapitrisa ariary izao indray. Ny gouvernemanta ihany araka izany no manam-pirofo fa tsy mitsaha miakatra ny vidim-piainana eto Madagasikara satria nampiakariny mifanaraka amin'izay ihany koa ny caution tsy maintsy aloha amin'ny fifidianana solom-bavam-bahoaka. Izany hoe miampangatena araka ny fomba fiteny. Miampangatena ihany koa satria tsy manambola ny fanjakana, ka any angamba no ahafahana manitsina ny banga tahaka ilay resaka tsy paipaika momba ny dabilion'ny mpianatra ihany. Ny zava-misy, ny CENI izay miandraikitra ny fifidianana no mahalala kokoa izany fifidianana izany raha mitaha amin'ny gouvernemanta, ka isan'izany ny resaka fandaniana amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Raha nilaza ny CENI fa 10 tapitrisa ariary ny caution dia ny gouvernemanta no nanapaka ary mbola nampitombo izany ho avoefatra eny raha mitaha amin'ny taona 2024. Pirofo miariary zany fa tsy manana ny fahaleovantenany ny CENI ary anarana fotsiny ihany sisa ilay hoe vao miera mahaleo tena misahana ny fifidianana. Dia eny aty am-piandohana dia miariary sahady izay tsy fahaleovantenany ny CENI izay. Miariary ihany koa fa misy ny faniliana, ka ireo olombanona manan-kevitra afaka mandray araka ny tokony ho izy ny asa sy andraikitra ny solom-bavam-bahoaka, tsy afaka irotsaka hovidiana raha tsy manambola. Ankelan'izay natolotry ny CENI miaraka ny 12 febroary lasa teo ny volavola datim-pifidianana ho an'ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity, dia ny fifidianana solom-bavam-bahoaka sy ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina. Ny magaga tsy navoaka ny gouvernemanta ny didim-pitondrana na ny dekret mikasika ny fifidianana kominaly. Inona no antony? Sa ve fifidianana solom-bavam-bahoaka no tanterahana mialohan'ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ity taona 2024 ity araka ny volavola datim-pifidianana natolotry ny CENI
ka rehefa manakaiky ny fifidianana ben'ny tanàna vao avoaka ihany koa ny dekret mikasika izany. Tokony ho efa miomana sahady araka izany ireo izay mikasa irotsaka ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina, fa tsy maintsy hisy ny surprise tahaka ity nivoaka momba ny fifidianana solombavambahoaka ity. Porofo manambara hatrany fa tsy mahaleo tena ny seni satria raha tokony ho efa tamin'ny herintaona no nanatanterana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay efa tapitra mandà ankehitriny, tsy vita zany hatramin'ny androany ary miandry ny tidi-pitondrana avoky ny governemanta. Mampiharihary hatrany ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra fanjakana izay ho tranga manodidina ny fikarakarana sy ny fiomanana amin'ny fifidianana izao. Io tsy fahaiza mitantana io no mahatonga ireo mpamaty vola sy mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara ametraka fepetra samihafa ankehitriny. Raha tsy ilaza fa tsy ny banky iraisam-pirenena izay nampiato ny famatsiana ara-bola mitetina zato tapitrisa dolara noho ny tsy fanarahana tsakany sy andavany ny fepetra ny takina. Fepetra ny takina eo amin'ny sehatry ny angovo, ny harena-kibon'ny tany sy ny orinasa Air Madagasikara. Hoentina anjambany aiza araka izany ny firenena malagasy raha izao no zava-misy. Anaran'ny tsy very ihany koa zany sisany mahakasika ny voamery raha-pirenena mahaleo tena misahana ny fividianana raha izay matoa an-dahatsoratra izay fa ina iamafy ny akolokolo sy ny fanaparam-pahefana ataon'ireo olany amin'ny fividianana solombavambahoaka ho avy manoloana n'izay fampiakarana ny caution avo efatra en'izay ho ny faneho-kevitra ireo mpanao politika sy ny afiraisa amin'ny pirenena tamin'ity androan'ity hito zao fa tsy mahaleo tena ny seni ary ahiliky ny fanjakana ireo tia tandrazana tsy manam-bola te andray andraikitra eto amin'ny firenena ao anatin'izay fifidianan'izay. 10 tapitrisa ariary ny caution ho an'ny kandida solombavambahoaka ny taona 2024 nampiakariny seni avoroeny izany tamin'ity taona ity ka lasa 10 tapitrisa ariary. Efa nampiakapeo ireo hery-velona samihafa no ifampiakaran'io no vao maika nampiseho ny maha-izy azy indray ny fanjakana ka nampiakatra avo efatreny oharina tamin'ny taona 2024 ka lasa 20 tapitrisa ariary ny caution ho an'ireo kandida solombavambahoaka amin'ity taona ity. Sakana fa nilian'ireo tia tandrazana tsy manana hoentimana no nataon'ny fanjakana io raha ny faneho-kevitry ny mpanao politika. Dia ny fepetra ankehitriny zany raha mijery ianao ny azy zany dia ampitaiky fotsiny firmo ny karamana mpampianatra na infirmier reny ny olombelona mandehandeha any amin'ny fiarahamonina any mangetaeta miditra amin'ireo antoko politika. Ny antoko politika iny tsy voatery io national le fa misy antoko politika any amin'ny région any ao amin'ny région na faritany fotsiny izy mba miezaka mitondra hevitra hafa mbola tsy manam-bola izy fa ny hevitra ny be da be ankizy vao mivoaka any avy any amin'ny université manangana antoko politika satria mahita izy fa toadino ny faritra misy azy izy any efa ny député lany any zay manam-bola zay mpihira zay artiste malaza sisy lany izy ajaina fa zay ny safidy ny vahoaka fa mena vahany re satria toananao amin'ny resaka arena vola mankarena ny demokrasia fa rehefa ataonao sakana zany satria amiko dia sakana andao ary atao sakana koa fahaizany maninona zany tsy horesahana eto amin'ny firenena ren'ilay ataontsika mahafinaritra antsika mijery ny aina manjery any ivelany any mahita an'izany député ny olona mitsangana miady hevitra zany ianao dia mipitrapitra fotsiny fa aizany le anay le tratra eny vato mitondra volamena hoentina ahondrany ny anay mandeha manao autorisation manakapahazo ary zany ny eninao amin'ny député ny anay manao savaty miady aman'olona ry ato brao n'olona ry zany ny tazanao ny anay miraitsika mokomba midalo hoe voaka amin'ny aina manjery moa zany na dia manahirana le izy satria bruika any amintsy izy ary le fanjakana mihitsy laza ave dia tsy ho tsapany zany tsy fatany zany fa mietreritra fotsiny izy ina mondra ray ny fitondram-panjakana. Ankoatra ny faniliana voaporofo izao fa tsy manam-bola ny fanjakana ka any amin'ny fifidianana no te any atsemana ny banga vokatry ny tsy fahaiza mitantana anomevahana ny mpibiziny ity fanapahan-kevitra ity ho iatran'ireo mpanao politika. Zany hoe tsy manam-bola izy zany dia mangalatra izy nzay ny fanjakany ataontsika hoe malhonnête misy izy zany dia mamitaka loatra an'izay dia manaraka an'izay koa moa eo koa moa le manilika an'le olo zay tokony lasaky satria te azo le majorité zany dia sy démocratie zany fa plutocratie any zany ny aniliana an'le olo dia ho hitasika an'io zao dia ho feno mpanao biziny fa indrindra amin'ny resaka liste indépendante olo mpanao affaire le tonga ao amin'ny assemblée izy amerana an'le volany no ataony ahoana ny fomba amerana an'le volany isolelaka ame ministre ao izy dia avy eo dia amonjany regny izy anao le siady izy anao détournement am'le siady regny anao zavatra ohatran'izay no ataony satria c'est ça veriny le volany
tsy saveriny le 20 millions d'ariary zany antidémokratika no antondro enampindramina ny fahefana ho ny antoko roso any demokrasia sosialy te ampiseho ny fanjakana fa azy ireo ny fahefana saingy ny fadik'izay no tsy ho ampoziny voalohany aloha ho anay ato amin'ny RDS dia antidémokratika zany zavatra zany ny faharoa dia efa tsy malala menatra ntsony zany ny eo amin'ny fitondrana fa te ampiseho fa any aminy ny fahefana rehetra na fahefana ara-pitondrana io na fahefana ara-boly io na fahefana ara-miaramila io na fahefana eny ary fa na dia ny fahefana eny anivon'ny fitsarana azy dia mbola mitombona hatreto a ny fangatahanay izay ivelan'ny fitondrana sy ataoko hoe mpanohatra ny amin'ny tokony hanatsarana trany ny lalam-pifidianana hanatsarana trany ny tokony hametrahana ny fangararana amin'ny loharanom-bola satria raha ohatra ka tsy mazavy zany loharanom-bola entina etrehana ny fifidianana zany a tokony tonga saina amin'izay ny vahoaka ny amin'ny hametrahana n'izay olona hanana ny fahefana satria hita zao a fa dia tena manapatra tokoa ny fahefana ny eo amin'ny fitondrana ho an'ny firaisamonim-pirenena hita taratra izao fa tsy manana ny fahaleovantena ny seni izay tia ny fanjakana no atao ary tsy fantatra mazava ny fepetra amaritana ny sary ny caution io io zany ny anankiray amin'le resaka lalàna no hoe le seni ve zany fakakevitra ve zany ohatra no nataon'ny seni sa ahoana zay ny anankiray faharoa mahakasika an'ilay hoe aben'ilay vola ny resahana eombenombeny dia tia hoe ny fantaninay zany dia naninona zany tsy natao 100 millions d'ariary koa iny ohatra na natao 200 millions d'ariary na najana amin'le 5 millions na nampidinina ny tianay tongavina dia ny hoe tokony ho azavaina ilay antony fa amin'izay tsy mampametraka n'ilay fanontaniana hoe fa inona ny ampiasana n'ilay vola kay ahoana ny fomba naovan'ny zareo an'ilay kajikajy ka mahatonga anazy miteny hoe tokony 20 millions d'ariary ty fa tsy izao na izao dia ny anankiray koa hoe mifandraika hoe reny zany tokony hoe misy ny fifampiresahana amin'ireo mpisehatra satria ho anay manokana dia nisan'ny voailika amin'ireny ny tanora sy ny vehivavy indrindraindrindra zany hoe ny olona manahoana moa zany no afaka manana an'izany 20 millions d'ariary zany azo antoka aloha zany fa tsy tanora raha tsy hoe tanora nandova be angamba ohatra na hoe vehivavy pikarama be anna fa raha ohatra hoe mpiasa-panjakana raha ny fahalalana izy amin'ny ankapobeny zany ohatra dia tsy afaka manao an'ireny noho izany ve hoe ny fifidianana dia natokana ho an'ireo sarangan'olona manana an'izay vola zay satria mbola le antom-bola fotsiny fa mbola rehefa avy amin'izay ilay olona izay veroso amin'ilay fampelezan-kevitra sy ny maro hafa miandry azy ahina iamafy noho ny fihetsika mampitondra-tena an'ireo solombavambahoaka sasany amperinasa ankehitriny no hitranga amin'ireo izay olany amin'ny fifidianana io raha ny fanazavana hatrany noho ny fampiakarana ny caution 20 tapitrisa ariary ary mbola ambonin'io ny vola ho an'ny fampelezan-kevitra hoe ny fifidianana solombavambahoaka io koa dia misy lokanady anankiray amin'ilay hoe toerana ahitan'olona hoe le atongavana amin'ilay hoe tsy maty manota izany hoe zay voafidy solombavambahoaka dia manana fahefana mampitehiteny hoe tsy refeso mandidy indrindraindrindra rehefa any amin'ny faritra no asiantsika resaka raha tsy hoe nga hoe indrindraindrindra koa raha ohatra ka ilay député miaraka amin'ilay tokony eo amin'ny fitondrana dia izay no tsy mahagaga hoe raha misy ny olona ohatrany hoe manao investissement mihitsiny izany lasa solombavambahoaka anazy satria amin'izay izy zany lasa mandeha daholo ny afera rehetrarehetra lasa entrepreneur makoatra n'ilay resaka amin'izao moa zany efa tsy mamenatra ntsony ny miteny hoe raha mpanao lalàna no andrasantsika amin'ny député sy mpanara-maso an'ireo fahefana mpanatanteraka dia nitatsika ny député dia efa tsy menatra miteny izahay koa dia mamboatra lalana izahay dia mizara jiro lasa normal amin'izareo no miteny an'izany fa ilay lalàna ohatrany tsy dia tena teny tsy voizina loatra sesilany ny fanio-kevitra androany manoloana ity fampiakarana miopampana ny caution ho an'ny solombavambahoaka ity ao ireo milaza fa raha manana ny fahefana sy afaka manao izay tiany ihany ny fanjakana tokony asehony izany ka tsy asiana mihitsy ny fifidianana fa tendrena avy hatrany ireo solombavambahoaka ampahaingana ny raharaha tao ireo nanambarany amin'ny hoe tsapany fitondrana ve fa ilaina ny arifaniny eo amin'ny fitantanana ny firenena ilaina ny fanara-maso ahafahana mahita ny vita sy ny tokony ho atao
raha izao zava-misy izao loko tokana no mety ho tazana eny amin'ny anteny miram-pirenena izay lapa ny demokrasia, loko ny antoko miaraty amin'ny fitondrana, ho aray indreo mety ho lany avy amin'ny antoko tsy miakina sasany izay anara-dia azy ireo ihany koa ahafahana mahazo avaram-patana. Iraisany antoko maro anisa sy ny firaisamonim-pirenena ny amin'ny tokony isi ny fifampitiniana mialohan'ny fandraisana fanapa-kevitra tahaka izao amin'ny mahafirenena iombonana ny Madagasikara. Tanjona amin'izany isoroana no mety ho fipoahana tsy ampozina rahampitso. Ho any ampitan-dranomasina vetivetsika indrindra ho any amin'ireo firenena afrikana fa hijanona mahakasika an'izay vaovao manodidina ny fifidianana sy ny fanajana lalàna izay hatrany. Nateo aza ny atsindry nataon'ny filoha am-perinasa ao Senegal. Sanjoro ka tsy nanaiky ny fanemorana ny fifidianana ny fitsarana avo ao an-toerana amin'izao fotoana izao. Trango izay mifanalavitra tanteraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny. Kaeton Andriatsilavo. Manomboka miroso amin'ny fanarahan-dalàna ireo firenena ao Afrika ankehitriny, raha tsy ilaza afa-tsy ny ao Senegal, ary misy ireo efa lasa lavitra. Araka ny didina voaka ny fitsarana avo ao Senegal ao Mali, tsy ekena ny fanemorana ho 10 volana ny fifidianana ao Senegal noho ny krizy mandalo ao amin'ny firenena. Io fanemorana fifidianana io izay niteraka korontana ka namoizana ain'olona 3 sy naratrana olona maro. Nambarany fitsarana fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ilay lalàna no laniny ny anteny miram-pirenena tamin'ny 15 volana Fevroary. Nanemorana ny fifidianana mandritra ny 10 volana ka mitazona ny filoha Macky Sall eo amin'ny toerany mandra-pahatonga ny mpandimby azy. Nofoana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ihany koa ny didim-panjakana navoaka ny filoha Macky Sall izay nanova ny tetandrom-pifidianana 3 herinandro monja talohan'ny fepitaona farany. Midika izany fa nijoro ny fitsarana avo ao Senegal nandray ny andraikitra tokony ho raisiny na dia ny filoam-perinasa aza izay nanana ny maro anisa no nanao tsindry anemorana ny fifidianana. Porofo mivaingana amin'ny fanajana ny lalàna ity mitranga ao Senegal ity. Noho izany, nofo izany raha ny eto Madagasikara no jerena satria ny raha nahita izao ary mazava ny voalazan'ny lalàna mikasika ny fizakana ny zoam-pirenena vahiny ho an'izay irotsaka ho vidiana filoam-pirenena kanefa dia ireny no ny zava-nitranga. Nizahana natsipy sy navily tamin'ny andinin-dalàna hafa indray ilay lalàna. Navily noho ny fitiavan-tseza, ny fitiavan-tena ary ny fitiavam-pahefana. Fa tsy nanana fahavononana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa famokarana angovo sahofika ny fanjakana amin'izao fotoana izao. 7 taona teoria ny dinika andatabatra voalohany mahakasika ny tetikasa ny taona 2012 amby 2000 tsy tantaratra ny resaka continuité de l'État ao anatin'izay. Ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM tamin'ity androan'ity ny fanjakana malagasy izay ankehitriny vao hiverina ifampiresaka amin'ny vondrona neo anatanteraka ny tetikasa ao anatin'izay. Mitohatra ny fampiasana ny serasera mahafazana lainga sy amerverena ny saim-bahoaka ataon'ny fanjakana ankehitriny. Taoriany resabe mahakasika ny fanafarana ilay fiaramanidina Embraer E2 izay novoizany serasera ny fanjakana fa efa ambolana maro no tonga. Misy io indray zao no mahakasika ny tetikasa sahofika. Raha ny voarakitra tao anatin'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra ny 17 Janoary 2024 hiditra midinga ny fananganana ny tetikasa roa lehibe ny foibe famokarana herinaratra ao volobe sy sahofika ny fanjakana. Ny 20 Febroary teo namoaka ny Africa Intelligence fa mbola hiverina hidinika amin'ny vondrona neo iandrajoelina afaka herinandro maro. Tranga izay mahagaga amina tetikasa goavana ilay ny vahoaka toy izao ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM. Anisany mahapotika ny firenentsika mihitsy satria raha miresaka ny sahofika zany ianao dia anisany zavatra marary an'ity firenena ity ny lafo ny angovo sady lafo no tsy ampy. Lara-pameha zany amin'ny anafotana ny teokaretsika hitaritana ny olona mpiasa vola eto amoronasa eto hitazonany asa efa misy zany hoe zavatra lehibe zany io zavatra resahany io fa tsy hoe fizarana kovety io na resaka fotsiny ampandrina drisa nefa dia fomba fisantanan'ny olona azy dia zany resaky be ny ataony aloha dia manontany tena mihitsy zao lazay nareo zambovao zany ritazako mihitsy moa le izy ny dépêche nataony Africa Intelligence hoe mbola voiveriny resaka fa misy inony zany ny ilana ny fampanjakana ny demokrasia ary indrindra ny fanohizana ny raha-panjakana fa indrisa nefa fandroany zany dia resabe na le conseil des administrateurs efa nagaga hoe zao zany ve voanomboka le izy zao ndray dia hita maso hoe mbola voiresaka ndray fa iresaka inony.
efa tamin'ny taona 1924 hoy ny mpandrindra nasionaly antoko HVM no nanaovana ny dinika andatabatra boribory voalohany mahakasika ny tetikasa saofika. Efa vonona tamin'ny fanomboana ny asa ny vondrona NEO na ny nouvelle énergie hydroélectrique de l'Unive ny taona 1924 nandritra na filohampanjakana mpisolo-toerana azy. Tsy hitantaratra ny fitohizan-draharam-panjakana na ny continuité de l'État taorian'izay ka mipetraka ny fanontaniana. Fa de magaga inona kay ny ayahan'reto olonreto sa rehefa tsy izy ny fampiraraha tao ve zany de sao de misy maizina sa le fomba fampirarahana mihitsy ohatra ny zavatra tratrany Angleterre io ve zany no fomba mampanao ka rehefa mbola sy tafiditra anatin'io ny am'izay lalanjotro zay ve le olona de hoe andraso aloha mazava be reny mivoaka ny olona tany amin'ny oronapeo reny hoe reto ny orinasa niaraka ny lalao taminay de mety izy eo zao fa ty niseho hafahafa de potika izy zao za tsy enao no miteny azany tsy za no miteny azany fa nivoaka atao anatin'ny fanadiadiny zany de ampitoviziko am'izay move hoe tsy mitovy an'ilay avion mpitondra maramila tamin'ny 26 juin 2019 hoe nahazo avion maramila itondranany maramila nakaizakay iny avion iny ay ve avion noentina nandanimbola kely tamin'iny andro iny fotsiny lay izy ampisehoanany olona hoe nahazo an'ity zay de tsy mahagaga ankehitriny zany zavatra mitrango zany fa mampalahelo nefa lay satria potika ny firenetsika. Tetika asa tokony efa mokatra herinaratra ary anampy amin'ny fanafaonana ny fahatapahan-jiro an-taonany maro indrindra ny teto Antananarivo ny saofika. Ity farany izay anamafy ny tambazotra RIA na ny réseau interconnecté d'Antananarivo Tomasina sy Fianarantsoa. Efa ny volana Jona 2024 no namoaka ny momba izany ny tranokala samihafa sy ny Wikipédia. Neverina tamin'izany fa atomboka ny volana Desambra ny asa ary ny taona 2024 no tokony ho vita tanteraka. Ankehitriny no dia tsy hita izany ary nailiky ny fanjakana tamin'ny Eiffage ny olana. Ny orinasa izay iray amin'ireo nandrafitra ny consortium NEO ny fanaraka tamin'ny fanjakana amin'ny fanatanterana ny tetikasa saofika. Nanaiky ny alankila ny Eiffage ny fiatombohan'ny taona 2024 saingy takiny ny amerenana ny volany izay manodidina ny iray tapitrisa euro latsaka. Vola izay tsy mbola navery ny fanjakana malagasy ihany hatramin'izao raha ny voalaza ny Africa Intelligence hatrany. Mampametra-panontaniana ny hoe inona no mahatonga ny tetikasa tsy atomboka izay mazava ho azy ho tombontsoam-bahoaka amin'ny ankapobeny. Fa niakatra fitsarana tamin'ity androan'ity indray Ary Laurent Rajason na Iroli Mercia rehefa nampiakatra ny RRA no ny adidy fanasaziana azy faharoa 30 volana. Niemitra ho amin'ny 15 matsa indray ny fotoam-pitsarana ary nolaviny ireo mpitsara ny fangatahana fahafahana vonjomaika eo ampiandrasana ny daty onona saina. Niatrika ireo mpitsara androany Ary Laurent Rajason fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Roli Mercia. Antony rano nambara mpisolo vavy ny fampiakarana izay natao noho ny tsy fankasitrahana ilay didy 30 volana hatramomaizina ankoatra ny 47 volana efa nefainy. Dia raha ataontsika hoe raha sanatry aza ka ataontsika hoe mitombona tokoa ilay didim-pitsarana faharoa raha ny lalàna dia tokony izay sazy ambony no efain'ilay olona any am-ponja. Izany hoe raha ny tena tokony ho izy zany dia ity sazy 30 volana an-tranomaizina ity everika fa tokony efa voately nylay 47 volana an-tranomaizina izay voatonona voalohany tamin'ny raharaha mahakasika ny fitakian'ireo ataontsika hoe olona voapanga ho nangataka famohanana Andriamatoa Berija tamin'ireny fotoan'ireny. Ny nitoriana Andriamatoa amin'ny anara vatomanga azy tamin'izany fotoan'izany dia hoe zay no niampangana azy tany fitsarana mba raha tonga voalohany dénonciation abusive sy faux témoignage mahakasika n'ilay raharaha izay nandeha tany amin'ny parquet national financier nanenjehan'ny fitsarana frantsay an'Andriamatoa amin'ny aina raha vatomanga tamin'izany fotoan'izany. Taivina 30 volana an-tranomaizina sazy miandra miampy lamandy 2 tapitrisa ariary no saziny Roli Mercia momba ny raharaha pôle national financier. Didim-pitsarana nivoaka ny volana febroary 2024 izay tsy mahafapo ny fianakaviana ka nampiakarana izany tamin'ny dingana ambony. Androany nanapa-kevitra ireo mpitsara fa ahemitra amin'ny 15 martsa ny fandinihana ny raharaha ary eo ampiandrasana io fotoana io nangataka fahafahana vonjomaika ny mpisolo vavazy saingy nolavin'ny fitsarana. Raha ny fantatra ihany koa efa tokony ho tapitra tamin'ny fiandohan'ny taona 2024 no saziny Roli Mercia 47 volana tao aoriana ny fanalefahan-tsazy maro ny sesy saingy tsy navoaka ny fitsarana izy hoy hatrany ny mpisolo vavazy ary izao mbola mety ampy 3 volana izao indray. Raha ny fantatra ihany koa
efa tokony ho tapitra tamin'ny fiandohan'ny taona 2024 ny saziny Roly Mercia 4 volana tao aorian'ireo fanelefahan-tsazy mariny Ifanez saingy tsy navoaka ny fitsarana izy hoy hatrany ny mpisolo vavazy ary izao mbola mety ampy 30 volana izao indray miankina amin'izay fanampahany ivoaka amin'ny 15 marsa ho avy izao. Dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sendro vetivety ao anaty doka fohy mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionany fisolokiana nataona fikambanany iray milaza fa afaka mandefa olona hiasa sy hianatra any ampitan-dranomasina eo ihany koa ny mahakasika ireo olona roa nanodikodina ny fiaran'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka aza misaraka aminay ary rehefa avy eo. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 seulement. Et maintenant, dès l'atteinte du flux, vous pouvez le recharger facilement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Vaovao Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envoul. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Mamenina ny arabatra ny tombo klasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izay dia olona manodidina ny 5 no voasolokina fikambanana iray. Milaza fa afaka mandefa olona hiasa sy hianatra ny Kanada. Very vola ray tapitrisa hatramin'ny 70 tapitrisa ariary ireo olona ireo raha ny fijoroana vavolombelona. Nataony tamin'ity androan'ity efa voasambotra teny amin'ny serana ny mpiara-manidina hivato ireo. Isan'ny tompon'antoka tamin'ity raharaha ity ary nanomboka androany ny fianoana ireo. Voasoloky teny anivo ny fitsarana. Voasoloky ary very vola ireto olona manodidina ny 5 nikasa ho an'i Kanada taony nivarotra tany sy izay fananana azo avadika vola ahafahana nanefa ny vola takin'ilay fikambanana milaza fa afaka mandefa olona hianatra sy hiasa any Kanada. Taony voasoloky ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 ary vola iray tapitrisa hatramin'ny 70 tapitrisa ariary no azon'ilay fikambanana mpisoloky. Nafantarako an'zareo moa zany a fifampiresana tamin'ny olona manana tanjona amiko. Tovy tanjona tamiko zany hoe anana fiainana tsara kokoa dia roboka satria zareo ny hoe mikarakara visa résident permanent any Canada. Dia zareo moa zany tsy mitraité dossier raha tsy efa mandovola ianao. Dia nandovola $2200 tamin'izay voalohany première étape.
Ny zavatra navoakan zareo tamin'io fotsiny efa évaluation comparative de diplôme fa tsy hoe misy dossier hoe inona be dia teo amin'izay vao tena ny hita zany ny zavatra nataony zareo satria manontany vaovao ianao a tsy mahazo vaovao mbola eo mpikarakarana miandry kely izay foana zany no antony teneny zareo anay sahirana mihitsy satria vao niasa kelikely loha za tamin'izay dia nahita zareo dia tahiry izay rehetra nananana no nampiasaina dia mbola nindram-bola tany amin'ny hafa koa satria hoe enjehana le $2000 dia nindram-bola tany amin'ny hafa tany amin'ny olona maro dia avy eo koa efa nanantena be hoe andemo hoe ianao dia nefa mbola tsisy vokany hatramin'izao. Malagasy mipetraka any Kanada no tompon'antoka amin'ity fisolokiana ity raha ny angom-baovao natao. Efa maro ireo tratrany ary eny mandresy lahatra ireo teo any Kanada ka roboka nandovola. Nisy tamin'ireo voasoloko no nametraka fitoriana ka tratra teny amin'ny seranam-piaramanidina ivato ireto mpisoloky ireto rehefa nanao fanamarihana ny mpitandro filaminana. Ankoatry ny olona iasa, tao ihany koa ireo nikasa hanao fianarana ny Kanada saingy izao very fananana izao. Hianatra no tsaika hoe andehanako tany. Saika hanao permis d'étude any Kanada dia $3500 ny volana lany tamiko. Raha ohatra hoe kotikotiana tamin'ny compte tamin'izany dia eo amin'ny $9 millions eo izay. Fa ny koro amin'izao moa zany efa niakatra be. Ny situation izao ny ray aman-dreniko no niantoka an'izay vola izay dia raha jerena amin'ny situation an'zareo zao dia ny tsena an'zareo zao tena sahirana be mihitsiny. Dia nalaina teo an-tsena daholo zany le vola dia le tsena zao ohatrany atahorana hikatona arany. Ankoatra ireo nandeha tsirairay, nisy ankonana mihitsy no voasoloky tamin'ity raharaha ity raha ny fanadidina natao hatrany. Nikasa hiasa ny Kanada ny ray aman-dreny ary ny karama no ampianarana ireo zanaka ihany koa. Samy nandovola isan'olona ikarakarana ny antota taratasy saingy izao voasoloky izao. Eo ampelatana ny fitsarana ankehitriny ny raharaha ary efa nalefa vonjy maikina tany mora ireo mpisoloky. Miantso ny ampiarana an-dalàna tamin'ireo tompon'antoka tamin'ity raharaha ity ireo olona voasoloky fa ihany koa ny fanafainganana ny fomba famerenana ny volan'izy ireo raha ny nambara ny solotenan'ireo voasoloky androany. Lafomba vao hafa ny fanampiana ny atrakefa sy ny fiofanana ary ny fifambizarana amin'ireo manam-pahaizana momba ny fahaiza-mitantana. Avy any ivelany no isany mampivelatra ireo orinasa madinika salantsalany. Ho fampivoaran'ireo orinasa aty Afrika fikambanany ray ao Belzika no manolotra olona manam-pahaizana momba ny fitantanana. Ifanohana amin'ireo orinasa izay mila izany amin'izao fotoan'izao. Nila Ranelson. Efa manohana ireo orinasa madinika sy salatsalana eto Madagasikara ny fikambanana Exchange Expertise. Ho fanampiana ireo orinasa ivelatra sy roborobo no nananganana ny fikambanana Exchange Expertise izay manolotra olona manam-pahaizana manokana momba ny resaka fitantanana. Hizara traikefa amin'ireo orinasa na kooperativa amin'ireo firenena miteny frantsay aty Afrika. Amin'izao efa afaka manao ny fangatahana n'izay fizarana traikefa momba ny fitantanana izay ireo orinasa na kooperativa eto Madagasikara raha ny fanazavana. Antony efa misy ny solotenan'ity fikambanana ity eto amintsika. Ny tsy fahampian'ny traikefa sy ny fiofanana amin'ny lafin'ny fahaiza-mitantana no isan'ny tsy mampivelatra ireo orinasa madinika sy salatsalany raha ny eto Madagasikara manokana. Tranga izay saika hitaty amin'ny firenena afrikanina ihany koa. On a déjà répondu à plusieurs demandes dans le domaine notamment de la coupe-couture. Efa namaly ny fangatahana tamin'ny fialafony zaitra izay atsika fa misy amin'izao ny fangatahana ataon'ny tompony orinasa amin'ny fiafamadihana ny zaitra tanana madinika ho tonga dia azo anaovana. Efa nahazo fangatahana ihany koa izay mahakasika ny resaka fananatany, ny resaka tantelika sy ny resaka télécommunication. De tout ce qui était miellerie et aussi au niveau de la télécommunication. Efa 20 taona lasany ny orina ny fikambanana raha ny fanazavana. Pilatsaka ny sitrapo avokoa ireo olona manam-pahaizana ireo ary ny fampivoarana sy ny fampitomboana ny volan'ireo orinasa no isan'ny tanjona amin'izany. L'idée c'est de mettre en relation finalement des petites structures africaines. Ny hevitra dia ny ampifandraisana ireo sehatra madinika aty Afrika izay manana filana amin'ny resaka fampitomboana ny fahaiza-manao izay mila tohana sy hevitra amin'ny fampivoarana ny sehatra misy azy ireo izay mampivelatra ny sehatry ny asa ihany koa
ny tanjona dia nisy anoanana ireo sehatra madinika izay mampivelatra ny toe-karena sy nisy fampitomboana ihany koa ny sehatry ny asa satria efa tsika manerana izao tontolo izao fa indrindra aty Afrika fa isan'ny olana be ny resaka asa ho an'ny tanora sy ny vehivavy ary tsy izy ireo ihany. Il y a souvent un problème au niveau des jeunes, au niveau des femmes, pas que. Misy ny sivana izay apetraka amin'ny fahazona ireo manam-pahaizana avy amin'ny exchange expertise raha ny fanazavana. Misy ihany koa ny fandraisana anjara ny mpangataka ka izy ireo no miantoka ny trano ivantanan'ireo olona izarany fahaiza-manaony. Je dirais des structures qui souvent ce sont des PME. Ireo orinasa madinika no tena isaranay izay mila fampitomboana fahaiza-manao ampivelarana ny sehatra misy azy ireo araky ny fanambarako teny aloha. Rehefa miteny hoe orinasa madinika dia orinasa mampiasa olona manodidina ny 10 hatramin'ny 80 eo fa tsy orinasa tena kely mihitsy. Mety orinasa madinika fa afaka misitraka izany ihany koa ny coopérative izay efa manana ny sehatra isaharany izay efa nahitana avokatra tsara ary efa nijoro nandritra ny roa na telo taona ary afaka manao tatitra momba ny fidiram-bolany. On ne s'adresse pas à l'économie informelle, on s'adresse à l'économie formelle. Aorian'ny fandalovany misy ihany ny fanarahana ireo orinasa ankilany. Firenena maro aty Afrika no efa nisitraka izany raha ny fanazavana trany. Amin'izao manao fitsidiana eto Madagasikara ny filohan'ny fikambanana exchange expertise. Famperinasa nanomboka tamin'ity androan'ity pop mivola fahatelo eto Madagasikara izay hita ao Tanambao fahadimy. Toamasina manamorona ny boulevard Andoviranto ny toeran'izay notokanana tamin'ity androan'ity. Erinora Zafamanana Kolo Toamasina. Taorian'ny nanokafana ny pop mivola ho Antananarivo sy Fianaratsoa nosokafana androany faenina amby folo ny volana febroary ihany koa ny pop mivola fahatelo ho any eto Toamasina izay manana ny foibeny ao Tanambao 5 parcelle 1391 manamorona ny boulevard Andoviranto. Tolotra maro no miandry ny mpanjifa eto amin'ity toerana ity. Isan'izany ny fikirakiram-bola amin'ny fiainana andavanandro, eo ihany koa ny famaliana ny fangatahana sy ny fitarainana ireo mpanjifa mivola ary ny tena mampiavaka azy dia ny fisin'ny toerana voatokana andraisana ireo orinasa izay te hisitraka ny tolotra sahazy. C'est un pop, comme on dit, notre concept, c'est un magasin en réalité qui propose des services financiers uniquement. Donc aujourd'hui, on se focalise un petit peu sur notre cœur de métier qui est vraiment l'inclusion financière des Malagasy. Et là, on propose en plus des services financiers de base qu'on a l'habitude de proposer, donc dépôt, retrait. On veut vraiment élargir la gamme de services qu'on propose à nos clients. Et dans ce cadre-là, dans cette stratégie-là, on a une stratégie d'ouverture d'un certain nombre de magasins exclusifs MVOL sur le territoire national. Accès d'abord à nos clients grand public, donc pour tout le monde, mais aussi pour certains magasins où on a la capacité de le faire, pour aussi d'autres segments de clients, entreprises, partenaires, distributeurs, etc. Nosafidina manokana ny tanànan'ny Toamasina nanokafana ity pop mivola fahatelo eto Madagasikara ity amin'ny mahafaritra manandanja azy eo amin'ny sehatra ara-toe-karena anomezana fahafampo sy anakakaizana bebe kokoa ireo mpanjifa mivola toy ny olon-tsotra sy ireo mpisehatra ara-toe-karena na ihany koa ireo orinasa. Tamatave est une grande ville, c'est un pôle régional et nous avons vraiment identifié le besoin et le potentiel d'ouvrir en priorité un magasin MVOL, mais aussi qui servira comme je dirais un siège régional sur Tamatave. Donc c'est vraiment le fait d'être le plus proche et avoir cette approche de proximité envers nos clients. Donc c'est un petit peu ça la stratégie et la raison pourquoi on ouvre ce magasin aujourd'hui à Tamatave. Ny fisokafany ity pop mivola eto Tanambao 5 Toamasina ity dia manamafy ny tanjony mivola amin'ny fanomezana tolotra arabola tsotra aingana sy azo antoka ho an'ny mpanjifa na izanaiza misy azy ninonina antonasany. Iverenantsika vetivety ny vaovao manodidina ny fisolokiana olona roa nanodikodina ny fiara amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka no nahiditra ponja vonjomaika taoriany nampiakarana azy ireo teny anivon'ny Paka ny 4 febroary lasa teo. Nahazo fahafahana ireo ambany maso ny fitsarana ankilan'ny olona iray hafa mpiara-miasa amin'izy ireo Gaeton Andriatsilavo. Chef de service iray teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy tompona garazy iray no nahiditra ponja vonjomaika taorian'ny fampiakarana azy ireo teny amin'ny Paka ny 4 febroary lasa teo. Olona iray hafa kosa voalaza fampanelanelanana no nomena fahafahana vonjomaika ary eo ambany maso ny fitsarana. Fiara-miisa 5 teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka natokana ho an'ny sampana miandraikitra ny fanaovam-bakisiny
io nahodikotiny ny mpiasa sy tompona garazy io. Ny zavanisy nalefa tany amin'ny garazy iray ireo fiara misy sadimy ireo, nolazaina fa atao fitsiriana tahaka ny mahazatra. Tsy nisy anefa izany fitsiriana izany nandritry ny iray taona, fa ny piesy tao anatin'ireo fiara ireo no namidy. Ny sasany nosoloana piesy hafa efa tonta. Nisy fiara iray tamin'ireo 5 ireo ihany koa tsy hita hatramin'izao fotoana. Rehefa no amarinina, tsy nisy ny taratasy na ahafahana namoaka ireo fiara 5 ireo ho any amin'ilay garazy. Tranga efa matetika miseho eto amintsika ny tranga tahaka izao. Efa nisy ihany koa ratsehivina ny fanodikodinana fiara teo anivon'ny tetikasa miady amin'ny sida ny taona 2024. Ny tentina 4 miliara ariary ny alatra nataon'ny mpitantana tamin'ny fanodikodinana fiara sy ny kojakoja tamin'izany fotoana. Fa tsy mbola mipetraka rososeny ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ny zoara syndikaly ho ny filohan'ny SSM na Solidarité syndicale de Madagascar tamin'ity androanty. Mbola manjaka ry mahazovana ihany koa ny fanaovana antsojay amin'ireo mpitarika sindika izay mitaky ny azony sy manao hevitra maha olom-pirenena azy ireo. Henri Florian. Volana maro no sedren'ny mpitarika sindika tamin'ny taona 2024 teo iny, indrindra fa ny 3 volana farany. Era ny nambaran'ny filohan'ny SSM na ny Solidarité syndicale de Madagascar androany. Nisy tamin'ireo mpitarika sindika no noenjena sy niakatra fitsarana noho ny fitakiana ny zony sy ny fanomikevina izay nataony, fa teo ihany koa ireo izay tapaka karama sy natao famindran-toerana tsy araka ny tokony ho izy. Raha ny resaka fitakiana aloha tena tsy mipetraka mihitsy ny zoara syndikaly satria ny zavatra hitany dia didim-pitsarana zao ara ny sahany sasany no tsy mampiatra azy, ary betsaka ny didim-pitsarana izay nitakiana teto ny ampiarana azy kanefa dia tsy ampiarina tsotro zao. Manana proof be dia be amin'izany izahay sahala amin'ny momba ny volan'ireo mpiasam-panjakana efa nisotro ronono izay efa nandresy teny amin'ny filakevitry ny fitsarana miady amin'ny fanjakana, kanefa dia hatreto 2 taona latsaka izay mbola tsy nampiarina. Eo ihany koa misy namana manana didim-pitsarana any izay nandresy kanefa tsy ampiarin'ny fanjakana ny fampiarana an'izay didy zany. Izany zavatra izany zavatra tena lehibe indrindra amin'ny resaka tany-tandalana, fanajana ny tany-tandalana. Rehefa ny didim-pitsarana no ny fitsarana ny tsomena asiny tsony dia lasa le tany-tandalana mihitsy zany voasosa. Manoloana ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana amin'ny fampihenana ny isan'ny mpiasam-panjakana sy ny hijerevana ireo mpiasam-panjakana matotoana ny fonctionnaire fantôme. Tokony hisy ny fanazavana bebe kokoa makasika ity fanapahan-kevitra ity, hoentiny ministera voakasika raha ny fanazavana trany. Ahina ho fandilen'ny ireo mpiasam-panjakana izay tsy mitovy fomba fijery amin'ny mpitondra fanjakana ny fihetsika tahaka izao, raha ny nambaran'ny filohan'ny SSM atrany. Misy lafitsarany ihany ilay hevitra tiandry zareo atao amin'ny fanadiovana ny asa-panjakana, ny injehana n'ireo mpiasam-panjakana matoto zany. Fa amin'ny lafiny indraindray mampametra-panontaniananay hoe sao dia sanatria entina amelezana n'ireo tsy mitovy hevitra, izany hoe ireo indrindra izahay ho an'ny syndicaliste zany izay zavatra izay, ka dia eo ny tsara ny tanana ny ao amin'ny ministera zany indrindrindrindra mba hanazava bebe kokoa amin'ny haino manjery ny zavatra tian'ny fanjakana ho atao indrindrindrindra mba tsy hampisavorovoro ny sain'ny mpiasam-panjakana amin'izao fotoana izao. Tsy mbola manana finiavana ny andalan'ny tena fampiakana ny lalàna ny mpitondra fanjakana ankehitriny ho ny teo anivon'ny SSM atrany, ary asehon'izy ireo izany amin'ny alalan'ny ohatra ratsy toy ny niseho farany teo ny nahazahoany ireo mpitarika sindika sazy miantona noho ny fanehoan-kevina sy ny hetsika ara-tsindikaly izay nataony. Fa misy safito ireo namony ainy ary mandidina ny 500 sy 5,000 ireo olona trabona vokatry ny fisian'ilay rotsakorana ka niteraka fiakaran'ny rano raha ny tatitra teo anivon'ny Bureau national misahana ny loza voajanahary. Nanambaran-kilan'izay ny teo anivon'ny Foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro fa tsy akasika ny Madagasikara ilay rivo-doza amin'izao fotoana izao. Nanambarana eo anivon'ny Foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro
fa tsy mahakasika ny Madagasikara ilay rivo-doza jongo na izany misy tangoron-drahona ao afovoany atsinanany nosy ampiny ny ao avaratra izay manome vahana ny rotsakorana eto Madagasikara. Mitoetra hatrany araka izany ny filazana fa itony rotsakorana amina faritra maro manerana ny nosy ka tombanana hatratra 700 hatrany amin'ny 100 milimetatra ao anatin'ny 420 ora ho an'ny faritra sasany. Raha nitatitra vonjimaika avy amin'ny BNGRC tamin'ny 5 ora tolakandro teo, vokatry ny rotsakorana niteraka fiakaran'ny rano, olona misa 10 no namoy ny ainy ary misa 9 ireo tsy hita. Mitotaly 5,905 ireo olona traboina avy amina tokatrano, miisa 4,520 ary miisa 2,905 ireo tsy maintsy nafindra toerana. Miisa 6,905 ireo trano fonenana tondradrano, 10 ireo trano rava tanteraka. Efitrano fianarana 520 lasa nirevitra ny tafo, 270 hafa nahitana fahasimbana ary efitrano fianarana 70 hafa indray rava tanteraka. Mitotaly 770 hektara ny tanimbary tondradrano. Vaovao ny kolotsaina vetivety, horaketina ho boky ny vokatra lobary andasy mikasika ny kabary malagasy izay atao eny amin'ny akademia malagasy mandritra ny roandro amin'izao fotoana izao. Tanjona amin'izany amin'ny fampitombo-kasina ny kabary malagasy Kaeton Andretsilavo. Nanomboka androany ary toeram-pitso ny lohabary andasy karakarain'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy eny amin'ny akademia Tsimbazaza. Lohevitra ny safidina amin'izany ny hoe kabary malagasy maro vany maro lafy. Tanjona hotratrarina ny fampitombo-kasina indray ny kabary malagasy. Raha antsika mahita ny zava-misy amin'izao fotoana izao amin'ny famoroporonana zavatra samihafa izay tsy misy fototra. Miainga amin'ny filalaovana teny izay tao maharenoka ny sofina, mampandry sofina kanefa tsy misy fototra iorenana mihitsy ary mandeha tsy hasina ny kabary malagasy. Eo anatrehany ireny toe-javatra ireny dia mijoro ny fikambanana ny kabary malagasy manao zava-dehibe ny fifampizarana, fahalalana, fifanakalosana mandritra n'izao lohabary andasy izao ny amin'ny azona mitondra manakariva, mampiakatra ny lentany kabary malagasy na eo amin'ny fomba ento manao zany na eo amin'ny votoatiny na eo amin'izay mahazava-kanto izany kabary malagasy izany ary indrindra mampiorina azy amin'ny fototra tena izy, fototra ara-tantara, fototra araky ny fomba, fototra araky ny mahateny azy. Ho an'ny androany araka izany, ny ompanan'ny fifampizarana sy ny adi-hevitra ny vehivavy mikabary, ny tantara, ny fomba ary ny fivoarana. Eo ihany koa ny tantaran'ny kabary, ny mahazava-kanto azy sy ny sisa. Horeketina ho boky, tsangambato ny 40 taona ny fimpima, ny vokatra izao lohabary andasy, atao eto amin'ny akademia malagasy, mandritry ny roandro izao, tsy ivona hatrany. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny ivo ny fankalazana, ny 40 taona ny fimpima na ny fikambanan'ny mpikabary malagasy. Nisy ny fanolorana mari-boninahitra ho an'ireo nahavita be teo anivon'ny fikambanana tao anatin'izay 80 taona izay. Iazo anozy be vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Very fanambola velona ny tompon'ny tany eo amin'ny fokotany Ambonaro anozy be Elville amin'izao fotoana izao. Antony bodony ny teratany vahiny izay milaza azy ho mpanambola ny ampahatany. Ireo tompon-tany izay manana ny antota taratasy ara-dalàna eo am-pelantanany ary mandresy hatrany teny anivony fitsarana. Misedra olana vokatry ny fanaparam-pahefana sy ny tsindrazo-lena ataona teratany vahiny iray izay milaza azy ho mahitahita sy manana olo-pantatra eo anivony fitondrana ny tompon'ny tany ao amin'ny fokotany Ambonara ao nosy be Elville amin'izao fotoana izao. Ampahany amin'ilay tany no anjaran'ilay renim-pianakaviana iray ka namidiny ireo izay manana tany mifanilay bodirindrina aminy ihany koa ny anjarany taty aoriana. Ireto farany izay nampiseho antota taratasy maha ara-dalàna ny tany ho azy ireo sy nidida avy amin'ny fitsarana izay nanambara fa izy ireo hatrany no mandresy nanolona ny fitsarana rehetra. Fa misy jugement nipetraka tamin'ny première instance, cour d'appel, cassation, pile. Madame Fatima ihany nahazo le jugement efa niboaka ara-panjakana mazava. Taty tafara na lafondroa amin'ny olo karany mpanambola izy satria misy olo zanakavaratra misy eo fa mahay olo ambony aty io zay vola vidiananareo fa io tsy raha vita fa tsy mpanankarena le olo Madame Fatima io nefa izy tompon'le tany araka ny jugement io miboaka ampelatagnany Madame Fatima nandesiko miakatra eto zao. 1 hectare 300 mandilitra kely izy io zegny titre ny asabay fa Madame Fatima io nipetraka tamin'ny tany ny occupé tany des années tamin'ny 1964 efa teo izy ny occupé le tany vita nagnano le procédure normale ara-panjakana
nagnano PA nahazo tsipitany jiaby io 3700 mètre carré ihany ny Fatima agnatin'izy io misy vokotra anazy io zany angatany amin'ny fanjakana nazo ny ara-dalàna araka suivant le tatasibelatagnany première instance cour d'appel cassation pile jiaby io zegny faverana madame Fatima nefa zay zio zegny tsy azony atao mutation na lafa mikarany hafa koa izy mpanankarena zegny mampalahelo aminazy. Manao antsoava amin'ny tovana ndraiky mpanjakana isan'ny tokony araka izany ireto tompony tany ireto mba hijery akaiky ny olana misy manoloana ity olana ara-tany ao amin'ny vokotany Ambonara ao nosy be Elville ity ireto tompony tany izay nazo ny rary ny atrany manoloana ny fitsarana mbaratonga rehetra. Dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisany pirenena amin'ity ala ity. Lasa nanomponenana ny Rafah tanàny iray manamorona ny faritany ny Ezipta ny Antsasamanila ny roaponina ny tsomponenana. Vokatry ny ady teo amin'ny Israel sy Hamas tao Gaza amin'ny toetrany ankilany daroka bomba. Ataon'ny tafika Israelianina nanomboka omaly ao amin'ny faritra atsimo ny Gaza raha ny fampitam-baovao avy any an-toerana. Manoloan'izay nanamafy ny fifampiresahana ampy tsara na ny ady eo amin'ny rotonta ry zareo Eziptiana. Tapitra treo ihany koa ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrana hatrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Manam-pitafa ao amin'ny tompolasy tonga felo matovoko. Rejoignez UPRIM, 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. J'ai Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.